Ny vinany toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy fahavalo amby roapolo ny volana aogositra amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny talata fahasivy amby roapolo ny volana aogositra amin'ny enin'ora maraina. Manan-kerina mialatra manomboka amin'ity anio tia ny fampitandremana mafy ny rivotra ao an'Morontsiraka avoany andrefana atsimo andrefan'ny Madagasikara iny ka ny rivotra ao anatin'izay dia mahatratra 570 km isan'ora ary mety hahatratra 520 km isan'ora eo anelanelan'ny Toliara sy Morombe. Misy ihany koa ny fampitandremana no amafy ny alondrano any amin'ny Morontsiraka avoany andrefana atsimo andrefana atsimony Nosy izay miatra ihany koa manomboka amin'ity anio tia ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo ny volana aogositra. Mitatra tsikelikely any amin'ny Morontsiraka atsimo antsinanana sy avoany antsinanana moa zany izany alondrano izany manomboka ny fahasivy amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana aogositra. Manoloana izany rehetrarehetra zany dia etana hatrany ny mponina na ny mpampiasa ranomasina na ny mpanjony ihany koa anaraka ny vaovao izay vokarina avy eto amin'ny sapana famantarana toetry ny andro ary koa anaraka ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny fotony isoroana ny loza mety hitranga ao anatin'izay. Ny toetry ny androntsika ho an'ny Morontsiraka atsinanany Nosy kosa indray tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angosy anorana tadrivindraona malefaka indraindray any amin'ny tapany atsimo ary ho avy atsimo na atsimo antsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 730 km isan'ora hahatratra 570 km isan'ora ny avaratry Sahambava bena ahery ny ranomasina ary ny avony onja dia 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra. Tanjona Angosy hatrany Manoro anorana amin'ny ankapobeny ary ateviny indraindray any amin'ny tapany atsimo zany hoe manakaiky ny Manoro ho avy atsimo ny rivotra ka ho 720 ka hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avony onja 2 metatra hatratra 2.5 metatra ka hatramin'ny 3 metatra zany any amin'ny farany fehibotona misy ny alondrano avy atsimo. Manoro hatrany Taolagnara anorana mateviny indraindray ary ho avy atsimo somary atsimo antsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 730 km isan'ora hatratra 570 km isan'ora rehefa manalavitra ny Morontsiraka. Ahery ny ranomasina ny avony onja 3 metatra any amin'ny tendrony atsimo no ny alondrano avy atsimo tombanana hitatra miandalana makany avaratra zany rehefa atoandro. Taolagnara hatrany tanjona Vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo na atsimo antsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 730 km isan'ora. Erina ahery ny ranomasina ary ny avony onja 3 ka hatramin'ny 4 metatra hatratra 4.3 metatra indraindray isy ny alondrano avy any atsimo andrefana. Ho an'ny Morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa balika ny masoandro ary ho avy atsimo antsinanana ny rivotra ka ho 730 ka hatramin'ny 570 km isan'ora hatratra 530 km isan'ora any amin'ny tapany avaratra. Aherina ahery ny ranomasina ary ny avony onja dia mahatratra 3 ka hatramin'ny 4 metatra mety hatratra 4.5 metatra indraindray isy ny alondrano avy any atsimo andrefana. Ho an'ny tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro mety hisy tandrifirahona vitsy any amin'ny tapany avaratra ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 570 km isan'ora. Ho avy avaratra kosa ny Morontsiraka melaky amin'ny farany fehibotona ka ho 720 km isan'ora. Anonjabena ahery ny ranomasina ary ny avony onja dia 2 ka hatramin'ny 3 metatra hahatratra 3.5 metatra any amin'ny tapany atsimo misy ny alondrano avy atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava andraona amin'ny Tsitokotoko ary avy atsimo antsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 730 km isan'ora ny maraina. Ho avy avaratra andrefana kosa rehefa tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 720 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avony onja dia ho 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby andraona amin'ny Tsitokotoko ary ho avy atsimo antsinanana ny rivotra any avaratry Nosy be ka ho 20 ka hatramin'ny 730 km isan'ora. Io vaovao kosa any akafa ka ho 7 ka hatramin'ny 720 km isan'ora. Masina ary ny avony onja dia manodidina ny 2 metatra.